Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny ity maraina ity, mirary raha mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fotoam-bavaka manokana izao. Amin'ity maraina ity dia hitsoina mavaka olona anankiray indray isika. Asaiko ianao hanondrika alohanao hivavaka isika ankehitriny. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay, tsara sy masina izay any an-danitro, mankasitraka misaotra anao indrindra izay satria nomenao tombontsoa indray antso izany anaranao masina izany. Meteza tompo malalo, amela heloko amindra fo aminay, mandrakarivany amin'ny mety fahotana izay vitanay tsiraray avy. Irenay Andriamanitra mba ho vita fihavanana aminao zay amin'izao maraina vaovao izao, ka hiala tokoa ireo zavatra izay mampisaraka anay aminao rehetra. Ny teninao amin'ny Hosea 5:5-10 dia hoe hody any amin'ny fitoerako aho, dia ho azo pahoriana izahay ary mandra-piaikinay, mandra-pitadiavanay fatratra anao. Fandrinay Andriamanitra mba hamindra fo ianao, ka ahatonga anay ho tafaverina eo aminao ary ianao hiverina eo aminay. Amin'ity maraina ity dia misy ny anabavy Sorija izay manantom-bavaka manokana fa feno rivotra na ny lamosiny na ny kibony izany, ary mitondra faharariana mafy eo amin'izany toe-javatra izany. Meteza ianao Andriamanitra hamela ny elon-drehetra, meteza hamindra fo aminy ianao, ary aza vela hijery izany olana izany izy fa hifantoka kokosa eo amin'ny efitra izay mety mampisaraka ny aminao dia ny fahotana sy ny heloka izany. Koa raha sitraka ao Andriamanitra dia tantera ho amin'ny fanasitrananao, tsy ho amin'ilay fahasalamana arano fotsiny ihany fa ny ara-panahy ihany koa indrindra. Dia apetraka feno am-pelantananao mahasoa azy sy izay fantatrao fa tokony ho atao aminy. Manantena izahay fa mpihaino vavaka ianao ary mpamaly vavaka izay mitondra ny mahasoa anay tsiraray avy. Tonoina ary izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy. Amen.